Fotoanany fampahalalam-baovao indro menantsika ary ireo lohateny. Notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny université ao amin'ny faritra Sava. Feno 5 taona katroka ny radio Madagasikara. Anagarana fototra manokana ny fandraisana ireo trambona rehefa fotoam-pahavaratra. Mamerina ny araba toklasy tobokivavy tonga soa ato anatin'ity fampahalalam-baovao ity izay anasanantsika rehetra anaraka hatramin'ny farany. Ho afaka hanohy sy andrato fianarana amin'ny ambaratonga ambony ao amin'ny faritra misy azy ireo tanora ao amin'ny faritra Sava. Vita ny université vaovao, ahitana efitrano fianarana misy sivy, birao valo, trano famakiam-boky, laboratoire ary amfiteatra lehibe. Mifanaraka amin'ny filan'ny mpianatra sy ny fenitra takina amin'ny kalitao mpampianarana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao ny fotodrafitrasa sy ny fitaovana na matsy solosaina misa zato sy connexion internet maimaim-poana ho ampiasain'ireo mpianatra ao anatin'izany université ny Sava izany ny ministère ny postra sy ny aitao arakajy mirindra nosokafana any an-toerana ihany koa ny office du bac any amin'ny faritry Sava. Amin'izao fotoan'izao ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika sy ny délégationna miaraka aminy ny tokana ity fotodrafitrasa lehibe ho an'ny tanora malagasy ity manjary télévision malagasy any Sambava. Université soa mandrakizay. 4 kilometatra mialohan'ny idiran'ny tanànany Antala avy any Sambava no iorena ny Université de la Sava ao anatin'ny Fokotany Antsirangambidy commune Ampahana. 300 isan'ny mpianatra manaraka ny sampampianarana 7 izay efa misy amin'izao fotoana. Ahitana mpampianatra 300 miaraka amin'ireo mpampianatra mpitahiraka, 9 amin'izy ireo mpampianatra raikitra, 5 mpiandraikitra ny fitantanan-draharaha. Misy sivy ny efitrano fianarana. Miarabanareo eto Savana azo anty fotodrafitrasa lehibe androany ity isaorana voalohany eto ny ministra ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ratsiasa izay anisan'ny totona fotsiny androna masaka an'izao. Miasa ireo ministra ireo be da be ny fanakiana eny amin'ny tambajotra serasera eny fa hoy izaho hoe alofo. Laha hoy izy tabataba tsika miasa ireo ministra ireo dia direct manokana eto izy. Isaorana koa ianao andreo atao ministry ny fifandraisan-davitra sy ny haitao arakajy mirindra. Sotranao nanome ty ordinateur zato tia sy ny internet gratuit. Efa hatramin'ny université rehetra zany ankamaroany ny enina amin'ny renivohim-paritany zao nga efa misy an'izay daholo efa nahazo ny ordinateur io nahazo an'izay internet gratuit zay mba ahafahantsika manao fikarohana. Tsy makany amin'ny cybercafé ntsony fa mba fa misy amin'ny université manana internet gratuit dia zao anaovana fikarohana fa tsy anaovana Facebook. Miezaka manampy anareo ne zaho io satria ato aminareo mitondra ny firenena ty aorinao ny mety ho lehibe ny faritra, mety ho préfet, mety ho ministre, mety ho filoham-pirenena akory azy. Dia manampy zahay satria hely lehibe ao amin'ny firenena fa nanana tanora maro ao anatiny. Nisy ny fijerevan'ny fitondram-panjakana manokana ny fampiakarana ny vansim-pianarana sy ny fampitaovana ho an'ny mpianatra université. Zao niezaka vitan'ny fitondram-panjakana io tao anatin'izay fotoana fohy izay dia nahafahana mampiakatra kely an'io bourse io 20 isan-jato. Ny an'ny mpiasam-panjakana 400 ny anareo 20.
zay ataoko hoe miasa ny ao gouvernement io e resa be amin'ny Facebook io avela hoany fanaratsiana ny kamarony famoronana tsangatsy manorana ny anatin'io fa zahay dia miasa ny équipement dia miakatra raika amin'ny 50 faingo raika amin'ny 50 isan-jato mbola ataon'izao hoe tsy miasa ny gouvernement fitondram-panjakana nanolotra vary 5 taona sy vola 10 tapitrisa ariary ny filoha ho an'ny mpianatra ary mpanao solaire nampanantena ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa fa haorina tsy hoela efitrano fonenana ho an'ny mpianatra mahazaka mpianatra miisa 2.700 raha hanolotra internet memem-pona kosa ny ministra ny posta sy ny etorakajy mirindra isokatra manomboka amin'ity taona ity ny office de bac eto amin'ny université ny Sava. Maromaro moa ny hetsika izay nataon'ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika tany amin'ny faritra Sava iny tamin'ity androany ity hoentina amintsika ato anatin'ny fampahalalam-baovao arakaraka ny fahatongavan'ny vaovao eto amin'ny Foibe. Andro alarobia 7 aprily taxa indrindra tamin'ny taona 2017 sy 700 no natolotra ny fanjakana frantsay ho an'ny Madagasikara ny radio Tananarive, radio Madagasikara na RNM amin'izao fotoana izao izay feno 5.7 taona katroka androany. Nandalo vanim-potoana maro teto amin'ny firenena ny onjapeo RNM nampiraisy nampifandray ny malagasy ny zara vaovao tsy tapaka ny taiza sy nanabe ary nampiala voly tamin'ny alalan'ireo zanam-pandarana maro samihafa ary tena manakaiky ny vahoaka tokoa. Mbola mijoro tsara ny RNM amin'izao ary maharaka ny rivotry ny teknôlôjia sy ny fifaninanana raha samy onjapeo. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Antaninarenina ny fanamariana ny faha 5.7 taona ny radio Madagasikara teny antoerana ihany koa ny namana analy Solandriamasinoro sy Ridza Rakotoson. 7 avrily 1.7 7 avrily 4 5.7 taona ny radiom-pirenena malagasy asokajiana ho vakoka eto amin'ny firenena nonjapeo araka ny teny faneva ho an'izao fanamariana izao. Mitahiry ny vakoka miaina ny ankehitriny mihavao ho an'ny hoavy. Vavolombelon'ny tantara ihany koa. Tsy resaka fotsiny ny hoe mitety vanim-potoana amin'ny tantara ny radio Madagasikara fa ny fotoana rehetra dia namatrahany vakoka ny fanadify tamin'izay nisy sy tamin'ny vanim-potoana rehetra nolalovan'ny firenena. Nandalovany radio Madagasikara ny onde courte, nandalovany ny onde moyenne, ny fréquence de modulation amin'izao fotoana izao. Iray tamin'ireo firenena telo nametrahana ny onde courte tamin'izany fotoana i Madagasikara. Anisan'ireo enina nametrahana ny onde moyenne ihany koa. Nandeha ny fotoana, simba ny 900 ny émetteur manerana ny nosy, 5 sakana velively amin'ny anarana ny RNM nefa izany. Efa mandeha amin'ny tambazotran-tserasera sy ny web radio izy amin'izao. Onjapeo pirenena matanjaka ho amin'ny fandrosoana nanaraka ny miatrika ny firotry ny teknôlôjia. Anisan'ny tena hoe nisongadina zany zao dia ny fisian'ilay web radio ny radio Madagasikara www.radiomadagasikara.com. Na izany aza, ezahana ny hanamboatra ireo fitaovana ireo. Setro miliarda ariary budget amin'ny ministera ity ary ninay mba ho ampinjay anangana teti-bola manokana ampitombo ny fandrakofana ny radio Madagasikara sy ny televisiona malagasy manerana ny nosy satria raha manodidina ny 900 ireo émetteur ny 20% amin'ireo dia saika apotika avokoa amin'izany. Torak'izay ihany koa ny pylône dia angataka an'izay budget manokan'izay mba hanarenana an'ireo anisan'ny politika ngeza be mba tena hisy impact zany. Piasa maro no miara-mampiodina ny radio Madagasikara. Hiady ny hampidirana ny ankamaroan'izy ireo ho piasa-panjakana ny ministra tompon'andraikitra. Manodidina ny 200 eo aloha ny poste budgétaire izay angatantsika izany hoe piasa mba ho tafiditra ao anaty budget général
maniry izay mba hoankatoavina ao anatin'ny gouvernement aloha satria ao anatin'ny arbitrage moa tsika amin'izao fotoana zao a fiadina hevitra zany anatin'ny LFR de finance rectificative fa namvolavolagalana ifiantitokolam-panjakana na sipantsiny zegny ane mba holany gouvernementa matolotra eny anivony antemera-pirenena de raha lany reo fampidirana ampiasa-panjakana 200 reo de anisany lahara-pameana ho ampidirina ao anatin'izay ny mpiasa eo anivony télévision malagasy ny radio madagasikara. Tato anatin'ny 5 volana nampitombona ny fandaran'ny radio Madagasikara. Ny radio rahateo manana andraikitra manabe hatao vaindohan-draharaha ny fanabeazana olo-pirenena vanina. Fandarana valo ihany koa no noforonina tao anatin'izay 5 volana zay fandarana tambo izay voizana ny fifandraisana rasim-pirenena, fandarana sehatra fanomezana malalaka sehatra ahafahan'ny olo-pirenena amin'ny teny ny malalaka kokoa zany amin'ny fanehoan-kevitra, fandarana tanora miosky fanomezana sehatra ihany koa ny tanora, misy ny jihevitra maneho malalaka ny hevitry ny tanora. Dia ankoatr'izay moa ireo fandarana ao amin'ny fanabeazana olo-pirenena. Everiko fa anisan'ny mission lehibe izay anampinina ny radio Madagasikara ny fanabeazana olo-pirenena vanina. Mafisitsika satria ao anatin'ny politika amin'ny ministera ny éducation citoyenne tsy maintsy manova toe-tsaina isika izay vao afaka manova rafitra manova ny andavanandrom-piainana malagasy. Notsindrin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa malalaka ny fanehoan-kevitra ao amin'ny RNM. Tsy mbola nisy andreny fandarana foana inny ataontsika appel ho an'ny mpiaino reny tao izy misokatra ny fandarana sehatra afaka maneho hevitra ao avokoa tsy misy censure ny radio Madagasikara. Rehefa tonga teto isika dia natsikatra fa hatramin'izay ny radio Madagasikara dia nataon'ny antoko politika eo amin'ny fitondrana fitaovana foana hany ka rehefa misy hetsika na fitokonana eto amin'ny firenena dia matetika lasa lasibatra foana ny radio Madagasikara sy télévision malagasy. Androany zany dia miantso antsika voaka malagasy hoe efa miverina ho an'ny malagasy ny radio Madagasikara sy télévision malagasy. Izay te aneo hevitra ao dia afaka miditra ao na momba na manohatra ny fitondrana. Nisy ny fanolorana poatsatroka ho an'ireo naha RNM ny RNM. Anisan'ny hita tety an-toerana Ilatimer Rangers, Jeanne Rasoanasy, Suzelle Ravololomianta, Joara Vojanahary. Radio Tananarivo no niantsona ny RNM tany amin'ny taona 1 Tety Antaninarenina no nisy azy. Ny zara roa ny onjapeo ny taona 1970 tamin'ny teny frantsay sy malagasy. Notokanana ny taona 1970 kosa ny trano misy azy mandraka ankehitriny. Notoizana tamin'ny fiaraha-mifaly ny fanokafana ny fanamariana ny 5 taona ny RNM. Fa niavaka tanteraka ny hetsika androany izay nataon'ny mpiasa teo anivon'ny radio Madagasikara naseho teny Antaninarenina ihany koa ireo fandarana izay mampiavaka sy manamarika ny RNM izay fandresy mandrotsirotsy ny mpiain'ny radio Madagasikara toy ny fitantarana baolina, ny filalaovana tantara, ny tetistero, ny sarindra-pika sy ny sisa niaraka tamin'ireo mpanolotra ny fandarana mivantana. Dia iara sy ankafy ny santionan'izany sika. Tetsy sy tero iandreketany Alain sy ny Rino. Nanamarika ny fahazazan'ny ankamaroan'ny malagasy ny tetsy sy tero manondro ny lera famonjena sekoly rehefa atoandro indrindra ireo tsy nanana famantaranandro. Isa zany tilebary atao anaran'izany tsy maintsy hoe anaranao anaty baiboly satria dada sy neny samy apôstôliny Jesosy daholy. De isa zany i Marka sa Luka sa John sa Pentakosy tsy zany ka iza re asan'ny apôstôly. Asan'ny apôstôly atao anarany. Zazakely ony dia asan'ny apôstôly. Komaniny misy arako Frantsina.
Tsy aloana atao anarana voninkazo le tsara be reny. fa tena nampiavaka sy mbola mampiavaka ny radio Madagasikara ny fitantarana baolina kitra. Milalao législatif Daniel Lemar. Eny ary efa nanomboka lalao verina ty ataontsika tamin'ity kianja ny volovolona ity amin'ity tolakandro ity. Eto zany miazo lazaina hoe herijiky farany ho an'ny barely Madagasikara. Mafary amin'ny Melville matetika ty amin'ny Romain Netanyahu, Real Netanira tonga de tolotra kely. Makao amin'ny Amaday Ibrahim ary amin'ny kely ary amin'ny Levian-kianja ary. Raina kely tonga de mandefa ao amin'ny Ryan Ravelson tolotra makany amin'ny tiva laftiva mandefa tiva voany eo mamitaka ray roa telo efatra baka be amin'ny tiva mativa onjapeo nanomboka nandefasana tantara ny RNM. Ahoana re zao no mety avaliany Dadasineny maheno hoe afakabaka e? Tsy tokony ho faly ve tsika raha Soniela maninona indray no mitomany e? Eno ho anareo koa. Azafady re ka raha maso-pifaliana indray Zay mantsy. Zao zany le hoe tiakato ahitana karazana mpianatra zany amin'ny lavovalony ody ny fitenena. Matianina vokatra kefa izay no azo amintinana ny fahaiza-manao ny mpiasan'ny radio Madagasikara. Fa be mpiaino, be mpanaraka ary be mpankafy raha ny radio Madagasikara hatramin'izay ka hatramin'izao. Ao ireo manana fahatsiarovana manokana, ao ireo mamantatra ora amin'ny alalan'ny fandehanany fandarana farahany, ao ireo maminavina ny endrika ireo mpanolotra fandarana amin'ny alalan'ny fiainona feo sy ny maro hafa. Manaparofo izany ireto faneho-kevitra vitsivitsy sendra ny mpanao gazetina ireto. Inona ny fahatsiarovanao an'izany hoe RNM izany? Ay be dia be mihitsy ny tantara rehefa an-danitra reny ny tena nahay be mihitsiny a dia ry Clotilde tena rehefa manao ray aman-dreny zareo mahafinaritra be mihitsy ny tantara zany ny tena tsara indrindra. Misy koa le hoe Kalom Fahiny any Bernard Randrenarson dia zay no tena hitako hoe nanamarika anahy. Zany moa tsy dia tena mpihaino radio matetika fa misy fandavana nafinaritra tamin'izany. Inona izay? Teo ny sujet lavavy mianta ny diavy dia teo koa ny teny diso Tsimbakabavy Rajolo Solekeva sy dia nisy fampianarana atao anatiny. Iny na hatramin'izao aza na dia tsy dia miheno matetika. Dia fandarana le sary izay fika ny tena matetika. Inona ahatsiarovako ny RNM radio Madagasikara. Mbola manaraka RNM avera amin'izay? Ie, zao miverina manaraka mihitsy satria efa mahalinana an'ireny mihaino an'ilay zao amin'izao. Efa nalalan'ny radio Madagasikara raha tsisy afa-tsisy. Mahafinaritra be fandarana misy endri-vandanitra. Misy dia le mpanao tantara ry Randrenasondry Raymond be dia be ny mpitarika atao zany dia reny zany mba hoe manamarika moa. Teo koa mpisaza vaovao Sylvain Razatovy ireo zany mba fantatra. Koatra le maromaro ihany ny fantatro tao zany Daniel Ramaromisany mba hoe zay zany mba zavatra fantatro tamin'ny RNM mba mahafinaritra be le RNM dia mifampivoatra be dia mankasitraka dia kokoa anareo mpiasa rehetrarehetra sy ho anareo mpanatanteraka an'ilay asa mba voatra kokoa araky ny fivoaran'ny teknôlôjia dia mba mivoatra anareo dia rasoanareo. Dia manefso ny radio-pirenena malagasy hatratra ny 5 taona manaraka aloha 100 taona 5 taona dia ho tonga 100 taona afaka taona vitsivitsy ho amarin'ny rehetra. Ho an'ny RNM enganeny tanora mandimby an'ireo zoko taoriana mba hakatahaka satria be dia be ny soa navelona zareo. Dia ho ela velona ny RNM mirary soa ihany koa ho an'ireo mpiara-miasa eo anivon'izany radio Madagasikara izany. Lafim-baovao hafa tena ilain'ny ankizy ve ny fampiasana tambazotra ny serasera. Ankizy 4 taona na kilasy fahafiry no tokony hampiasa izany raha tena tsy maintsy ilaina. Ny tety kolejy maromaro teto Andrenivohitra ny fikambanan'ny vehivavy mpanao gazety eto Antananarivo
nanentana ny mpianatra hifantoka amin'ny fianarana anena ny fikirakirana sy ny filalaovana finday ary ampiasa izany amin'ny fianarana raha toa ka tsy maintsy ho ampiasaina ihany. Orerara Fringa sy Jakira Kotomanga. Mahazo vahana ankehitriny ny fikirakirana ny tambazotra sosialy amin'ny telefônina. Lasibatra amin'izany ireo mpianatra eny anivon'ny kolejy manodidina ny 7 ka hatramin'ny 17 taona. Santiona ny tarafana ny zavamisy ireto 20 mianaday ireto. On va dire 4 heures par jour en téléphone. Je pense que j'ai dépassé les limites qu'ils sont imposées. 30 minutes à une application récente Charuto. Des fois, je vérifie pas les informations parfois. Lasa zaro fiainana mandeha ho azy ilay fikirakirana ny telefônina. Tsy fantatra intsony ny zava-doza miafina ao ambadik'izy ireny. Ny safidy ny anampy ireo ray aman-dreny hamihezana izany. Amin'izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalany ny asa fanaovan-gazety izao, ny fikambana ny vehivavy mpanao gazety. Ny AFJM zany androany manao éducation aux médias et l'information. Ataonao inona zany rehefa vaovao hitanao reny? Inona ataonao rehefa mahita vaovao ianao anatina Facebook na anatina Insta na anatina TikTok? Inona mampazava-dehibe ohatra ny amin'ny fizaranao an'ireny vaovao reny? Dia izay zany no ny anarana teto ahafahana manampy indrindra ny ray aman-dreny amin'ny fifehezana ny tambazotra sosialy. Nampahafantarina azy 20 mianaday teto ny fiantraika ny fampiasana ny tambazotra sosialy. Ny tokony ataony alohan'ny anaparitaka sy aneo hevitra eo amin'ny publication miely. Mety tena mety be amiko satria za accro be amin'ny réseaux sociaux dia manampy ana be mihitsy ilay izy hidiminua ilay izy dia higérer amin'ny fotoanako amin'ny fianarako. Afaka mba mianatra hoe rehefa manana telefona zany dia ohatran'izay zany mila atao dia amin'izay rehefa manazo telefona amin'izay dia mba tsy hoe mba marararaotra be hoe maka fotoana be mijery amin'ny telefona. Hampiakatra ny tapahaizany ireo mpianatra miaingana anivon'ny kolejy mitanjona amin'izao fampianarana azy ireo izao. Amin'izao dia miaina ny voan'ny ankizy satria be loatra le fampiasana le telefona, indrindra fa jeune tena ataon'zareo ao na dia eo ary le Facebook fa lalao tena hoe tsy tokony zavatra ho ataony, indrindra fa na dia ankizy classe d'examen arany dia tena lalao be an'le telefona dia mila hena zany le izy mba hanatsarana ny résultat. Nampahafantarina azy ireto sy noraisina ohatra teto koa ny fampiasana application any amin'ny université any ivelany izay napetraky ny mpianatra sy ny mpampianatra hamerana ny ora ahafahana mikirakira ny tambazotra sosialy ankoatra ny fianarana. Samy nanana ny heviny mahakasika izany moa izy 20 mianaday ireto. Anokatra sehatra fampiasam-bola iarahana miasa amin'ny tsy miankina ny fanjakana malagasy eo amin'ny tontolon'ny angovo azoavozina sy ampiarina afaka ositra ny mpandrara rehetra eto an-toerana na madinika na salantsalany hatramin'ny lehibe indrindra. Misokatra ho an'ny mpandrara sy ny mpamatsy vola rehetra arak'izany ny hetsika izay ho atao raha mipitso alakamisy karakarain'ny ministeriny angovo sy ny akoranafo eny amin'ny Nouveau Hotel Alarby ametraka fototra fitrasa amin'izay famatsiana angovo azo avy amin'ny masoandro izay ny ministera amina site 10 amina faritra 20 eto amin'ny Nosy. Sandra Cotoarson sy Feno Randrimalala. Tombanana ho 23 isanjaton'ny vahoaka malagasy ihany no misitraka angovo eto Madagasikara. Ny 20 isanjato herinaratra avy amin'ny Tsirama ary ny 20 isanjato no misitraka angovo avy amin'ireo mpamokatra tsy miankina isan-karazany. Mbola ambany araka izany ny fahazon'ny mponina angovo, maneho fa mbola malalaka ity sehatra ity, indrindra ho an'ny angovo azoavaozana izay heverina ho vahaolana maharitra, manoloana ny fiakaran'ny vidin-tsolika maneran-tany. Mbola afarana avokoa ny solika izay ampiasainy eto. Ary hitantsika amin'izao fotoana izao misy olana any ivelany dia mizaka n'izay vokatra izay olana avy any ivelany izay isika. Ezahantsika amin'izao fotoana izao hoe andao ampiasa n'izay akora misy eto Madagasikara ahafahantsika misitraka tena vahaolana maharitra ho an'ny famokarana angovo eto Madagasikara ny masoandro. Ao anatin'ny fanarenana tanteraka ny Jirama amin'izao fotoana izao, eo ihany koa ny tsy fampiany famokarana herinaratra ka zava-dehibe ny fampidirana rafitra safiotra mba hampifangaroana loharanona angovo samihafa sy hanatsarana ny famatsiana. Misy ireo sita 10 izay tsy mbola misy tompam-pamokarana angovo. Misy ireo sita 20 izay efa misy ny famokarana angovo avy amin'ny alalan'ny solika fa ny hybridena zany izy ireo
ho atao safiotra izany hoe sady misy ny famokarana amin'ny alalan'ny solika ny misy ny famokarana amin'ny angovo azoavaozana. Miandraikitra ny fanomezana lalana ireo tetikasa ny fanaramasony kalitaon'ny tolotra ary ny fiarovana ny zon'ny mpanjifa ka manandanja amin'izay fandrindrana ny sehatra izay ny Arlec. Misy zany ny ao anatin'izao amehana zao dia amehana energetika ny filazaza dia isy procédure exceptionnelle zany tsy maintsy hipetraka dia ny Arlec zany no mararamaso ny fitsipika izay apetraky ny ministère amin'io fitsipika io. Firenena marobe ny mandalo aminay alohan'ny hidirany amin'ny sehatra électricité zany dia manome conseil zay amin'ny resaka procédure rehetrarehetra zay tokony atana alehany rehetrarehetra dia zay vao mahazo mipetraka izy. Misy ihany koa ny fanapetraky ny Arlec zany ny atao hoe grid code zany ohatran'ny reny fitsipika zany raha ohatra hiditra amina réseau ny JIRAMA zany ohatra dia tsy maintsy misy lalàna, tsy maintsy misy zavatra atao zay vao mahazo mipetraka amin'ny mi-injecter énergie amin'ny JIRAMA dia anisan'izany koa ndraikitsy ny Arlec zany nametraka an'izay grid code zay efa mivoaka zay grid code na transport, grid code na distribution de l'électricité dia amin'izay fotoan'izay mangarahara daholo zany rehetrarehetra zany ao anatin'ny site web an'ny Arlec moa misy an'izany azontsika jerevana. Amin'ny ankapobeny mbola fanamby lehibe ho an'i Madagasikara ny fampifandanjana ny famokarana ny fitsipika ary ny tombontsoan'ny mpanjifa mba hanatsarana ny famatsiana herinaratra. Miainga amin'ny arena voajanahary hananan'ny faritra iray no hanatsarana ny fiainan'ny mponina ao aminy. Ho an'ny any amin'ny faritra atsimo manokana dia iompana amin'izay fitrandrana ireo otrika arena maro samihafa hananan'ny faritra atsimo ireo ny fandarana asa pacte vert ikendrena fampandrosoana maharitra ho an'izany faritra izany. Ange Fila Bemanakaja, Mamravoavzo. Ny fahaiza mampiasa sy mitantana ny rano, ny tany, ny ala sy ny zavaboary misy any amin'ny faritra atsimon'ny nosy no fototra iaingana hanatsarana ny fari-piainan'ny mponina eny amin'ny tontolo ambanivohitra any an-toerana. Anisany hojerena manokana ihany koa ny tohana ho an'ny fandraharana mifandraika amin'ny fanjarian-tsakafo. Ireo no ho tanterain'ny pacte vert amin'ny alalan'ny fandarana asa Talakibe ho atao ao amin'ny faritra Nosy sy ny fandarana asa Résilience ho ao amin'ny faritra Androy sy Anosy. Ny pacte vert izay sady mitsinjo ny fiainan'ny mponina no miaro ny tontolo iainana. Tsy zavatra tokony hojerena tsirairay ny fitandronan'ny tontolo iainana sy ny famokarana fa tsy maintsy jerena miaraka izy ireo. Izany hoe ny fitandronan'ny tontolo iainana no antoka ahafahana manatsara ny famokarana ary ny fananan'ny mponina sy ny vahoaka sakafo sy fahavitany zareo ny famokarana tsara ihany koa nefany dia antoka ihany koa tsy animbana ny tontolo iainana ka zavatra anankiroa tsy maintsy jerena miaraka zany izy roa ireo. Manohana amin'ny fanatanterahana ny pacte vert ny avy amin'ny vondrona européenne, ny avy amin'ny firenena mikambana sy ny mpiara-monina antoka samihafa. Le pacte vert c'est quelque chose qui est fait avec et pour les populations, c'est quelque chose qui est fait avec les partenaires, c'est quelque chose qui est fait. Fandarana sa iarahana amin'ny vahoaka sy natao an'ny vahoaka ny pacte vert mitetina 10 milliards ariary no vola ho fampanianana io fandarana azy io. Anisan'ny mifanometanana Madagasikara natanterahana azy io i France, i Allemagne, ny vondrona européenne sy ireo mpiara-miombona antoka maro. Nous parlons d'un projet ici qui fait 5 000 milliards d'ariary. Betsaka ny fandarana asa efa niady amin'ny mosary tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy hoy ny ministry ny toe-karena. Tena ny asa izy ireny saingy tsy dia nifantoka tamin'izay fiantraikany asa natao eo amin'ny fiainan'ny mponina. Anisan'ny lara-pamehan'ny fitondram-panjakana hoy izy ny isiany aingava ho an'ny toe-karena ka raha hanatanteraka ny pacte vert dia mila kendrena ny akaran'ny fahafahana mamokatra ahafahana mandresy ny fahantrana. Nankasitrahana teto ny asa vitan'ny Afafi Sud ny taona 2024 hatramin'ny 2025, ny Afafi Sud izay novatsian'ny vondrona européenne sy i Allemagne vola, ny asa tany amin'ny tapany atsimon'ny nosy.
ny pacte vert indray zany no hanosy hanatsara ny asa any amin'iny faritra iny. Atsangana eny amin'ireo faritra iva sy marefo amin'ny rivo-doza sy ny fiakaran'ny rano ny fotodrafitrasa natokana ampiatranoana ireo traboina ialana amin'ny fampiasana ireo trano sekoly rehefa tonga ny fotoam-pahavaratra. Ny CPGU no topokevitra sy andraikitra ny tetikasa, ny BAD no amatsy vola. Androany no napetraka ny vato fototra ho an'ny trano ACUM teny Sotry. Riva Ravanarivo, Joël Sandrandriamparany. Isan-taona rehefa fotoam-pahavaratra, anisan'ny lasibatry ny fiakaran-drano an-trano ny ety amin'ny faritra Isotry sy ny manodidina. Traboina 2 arivo hatramin'ny 4 arivo no tsy maintsy raisina ny tanàna amin'izany. Olana isan-taona ihany koa ny sy fahampiany fotodrafitrasa hampiantranoana azy ireo. Mba hialana amin'ny fampiasan'ireo sekoly amin'ny fotoana toy ireny dia hatsangana eto amin'ny fokontany lalam-be sy ny manodidina ny fotodrafitrasa atokana handraisana ireo vondron'olona marefo na abri communautaire à usage multiple ACUM. Tetikasa iarahan'ny CPGU amin'ny banky afrikana ao ny fampandrosoana amin'ny alalan'ilay fandarana asa atrify. Ny gouvernement malagasy moa zany dia mifantoka tanteraka amin'ny fanatsarana ny fiainan'ny mpiarabelona malagasy. Ity fotodrafitrasa anankiray ity dia tena ahitan'ny mpiarabelona eto amin'ity toerana ity sy ny manodidina azy tombony noho izay hoe ahafahana entina miatrika amin'ny mety izay fiakatry ny rano amin'ny mety izay loza mety hitranga. Hahatra 520 volana ny asa norenana ny ACUM izay ahitana trano lehibe misy rihana 2 manaraka ny fenitry ny tao-trano mantanty rivo-doza sy ny fiakaran'ny rano ary mamaly ny filana ankapobeny rehefa fotoanan'ny loza. Izy io dia ny heverina makandray sinistre hatrany amin'ny arivo any zany rehefa tonga ny fotoana loza sy ny tandien-doza. Amin'ny fotoana tsotra koa nefany dia azo andraisana anaovana aktivité maro samihafa io fotodrafitrasa io. Complexe no ilazantsika anazy satria misy ny toerana fandrahoana, misy ny toerana fanasana lamba, misy ny toerana atao hoe fanangonana ranonorana rehefa amin'ny fotoam-pahavaratra zany mba ho azo ampiasaina le rano rehefa aveo impluvium moa ny atsotsika azy amin'ny teny vahiny dia ny eritreretiny zany rehetrarehetra zany ao anatiny hoe amalina ny filany vahoaka rehefa tonga ny tondra-drano na ny rivo-doza. Ankoatra ity eto Isotry ity dia anatin'ny tetikasa ihany koa ny ametrahana ACUM any Fianarivantsinanana ao amin'ny faritra Nalanjorofo. Ezaka manaraka aorian'izay ny hanisiana izany manerina ireo boribory tany enina eto Antananarivo renivohitra. Ankizy mahery 700 eto Antananarivo renivohitra no nisitraka fahizina na kopina terana. Ireo ankizy ny lalana no betsaka amin'izy ireo. Ratsifina dia ny 12 aprily lasa teo no andro iraisam-pirenena ho an'ny zanaka ny lalana. Tafiditra anatin'izany ny hetsika mba hisitrahana ireo ankizy ny lalana ireo ny zony. Nandriana Razafindramaro, Faniry Kely. Ny antony tsy nafahana nanano kopia dia amin'ny ara-bola le teraka le reny dia aveo na tsy nanano kopia nandoro vola dia tsy vita le vola dia tsy nanana kopia. Dia izao dia tena faly zay satria navita kopia tara ny zanakay sy ny zafikely zany ny sasany. Hianatra zay sasa hianatra amin'izay faly be mihitsy satria tsy afaka miditra sekoly moa ny ankizy raha tsy nahazo kopia. Aravonany ny Blandine elany elaka anana fahiziny ihany ny zafikely ny 4. Feno fankasitrahana toan'ny Blandine ihany koa ireo ray aman-dreny hafa fa izay vao tena mizaka ny zopireneny ny zanany. Ankizy 7,700 eto amin'ny faritra Antananarivo renivohitra no misitraka kopia naterahana. Ary mamarina tanàna dia andria nahandry soa oja mirana. Ny 12 martsa no natao ny fitsarana faobe na jugement supplétif azoan'ireto ankizy ireto izay fahizina izay. Etsika ny arahan'ny ministera pia, ny komuna Antananarivo renivohitra sy ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena miaro ny zaza ary izao anolorana ofisialy ireto ray aman-dreny ireto ny kopia izao. Asa lehibe zany vao tonga amin'izany fa lazaina satria raha mampatsiahy tamin'ny herintaona 12 avril 2024 nanomboka ity resaka ity. Nangatahana ny ireo fianakaviana ny lalana hoe izy nareo no mananjanaka tsy manana kopia naterahana. Dia nahita izay 1083 tamin'ny herintaona. Dia ezaka
izay ny farana androany ireo namako travailleurs sociaux ireo bénévole andro sy alina mandeha mitady indreny ankizy ireny eran'ny fokotanina amin'ny Tananarivo. Eto Madagasikara tsy misy antotanisa mazava nisany ankizy tsy manana fahizina raha ny tombana mbola marobe tsy nahatratra ny 12 andro feptaona aorinany nahaterahana ahafahana manoratra ny zaza amin'ny commune. Manahirana ny fitaterana ny vaksiny any amin'ireo CSB sy any amin'ny hôpital be ao amin'ny district ny Soalala noho ny faharatsin-dalana. Na izany aza dia tonga raha-potoana foana ny vaksiny tsy misy fahatarana na fahatapahana ny famatsiana raha ny fantatra dia azo fiara manokana fitaterana vaksiny ny tobim-pahasalamana any Soalala izay. Vola Rafaraso sy Toutson François. Mbola sarotra ny famatsiana vaksiny ho an'ireo toeram-pitsaboana lavitra sy sarodalana eto Madagasikara. Anisan'izany ny CSB atao amin'ny distrikany Soalala. Ny iraky ny DPEV no miantoka ny fitaterana ny vaksiny amin'ny ankapobeny dia ratsy ny lalana miainga ny Mahajanga hatrany Soalala. Ny ala tany Antananarivo izay fakomaly. Lalana enjana be tena grave be na ty makaty Mitsinjo, makaty Soalala. Dia ny ampany izay tao antrany Mitsinjo Soalala. Ny 1 zay vao tonga tamin'ny Maleriva. Tonga eto amin'ny CSB Soalala avokoa ireo karazam-vaksiny ilay mponina amin'ny andavanandro ary izy ireo ihany avy eo no manamparitaka izany any amin'ireo CSB 12 hafa mandrafitra ny distrika. Isarana manokana ny ao ministera. Vaksiny tonga eto aminay zao BCG, ny Mpox, dia TD na PCV sy ny sisa. Tonga eto aminay tokoa moa zao vaksiny zao edina amin'ny inona moa ty Mpox izao isitraka an'izany tokoa ny vahoaka ny Soalala. Saripady ny vaksiny satria mila fitaovana mampangatsiatsika azy mandritra ny fotoana hitaterana mba tsy ho simba. Fantatra fa tsy ho ela dia azo fiara mamaly izay fenitra takin'ny vaksiny izay ny eto amin'ny distrikany Soalala. Miandrandra sady zay amin'ny fahazahoana ny tomobile io ilay voiture frigorifique fa efa araka ny eno moa zany efa misy any ny fotoana ny lorana anazy io any Mahajanga fa ny fandaram-potoana moa zany miankina amin'ny lehibe fa io zany tena anala ny fahasahirananay amin'ny resaka fanateram-vaksiny ato anatin'ny district. Tena isorana ny fitondram-panjakana fa tonga aty aminay aloha zany ny vaksiny izay vaccin de routine izy io nateriny alina io dia niaraka amin'ny koa ny vaccin ny Mpox eo amin'ny 500 doses ny anjaran'ny district ny Soalala. Andiany faharoa tamin'ilay vaccin Mpox efa tamin'ny voalohany efa nanana 500 doses koa zay efa lany teny anivon'ny CSB rehetrarehetra dia tonga zao ny deuxième vague-nay dia nangataka zay alao atao 500 doses zany efa tonga ireo fa anao ny dispatching zany izay zao. Marihana fa manana CSB 2 sy CSB 10 ary CHRD iray ny distrikany Soalala izay ahitana commune 4 toeram-pitsaboana mamaly ny filamponana amin'ny andavanandro miara-mientana amin'ny fampiroboroboana ilay tetikasa ny fitondram-panjakana vaksiny manakaiky vahoaka. Fitaovana vaovao mbola tsy nananana hatramin'izay amin'ny fitiliana karazana aretina maro sy fitiliana singa tsy ampy amin'ny raha no azon'ny laboratoire ao amin'ny hôpitaly CHRD Soalala ihany. Ilaina amin'ny fitsaboana maika avokoa ireo saingy ny olana dia mbola tsy misy teknisiana ao amin'ny laboratoire izay afaka ikirakira ireo fitaovana vaovao ireo raha ny fanazavan'ny mpitsabo. Mbola Vola Faraso sy Toutson François ihany no hitondra ny ango-baovao. Nahazo fitaovana vaovao avy amin'ny fitondram-panjakana ny laboratoire eto amin'ny CHRD Soalala. Anisan'izany ny fitaovana fitiliana karazana aretina maro. Dia anisan'izany zao tia fitaovana biochimique zany hoe afahana manao analyse biochimique ho an'ireo aretina zany hoe maro zany ny zavatra azontsika explorena ao anatin'izay. Faharoa manarakaraka an'izay manana atsika ato popinelle moa zany karazana fitaovana ahafahantsika manao stérilisation
indreo karazana materiel zay azo récupérena mba ho ampiasaina amin'ny olona hafa manaraka na amin'ny fitaovana hafa manaraka indray zany. Amin'ny biochimie zao manao analyse na siramamy ohatra tsika dia ho fantatra zany amin'izay fotoana zay hoe diabetika ilay olona afaka tsaboana. Nametrahana fitaovana fitiliana NFS ihany koa ny hôpitaly ben'ny Soalala. Amin'ny alalan'io no hamantarana na ampy na tsy ireo karazana singa ao anatin'ny rà ilainy ny vatan'ny olombelona. Manampy betsaka izy io amin'ny fiomanana ho an'ireo olona hiatrika fandidiana hisorohana ny fahaverezan-drà. Ny olana dia mbola tsy misy ny technicien de laboratoire hikirakira ireo fitaovana ireo kanefa ilaina maika eto amin'ny hôpitaly avokoa manamora ny fitsaboana. Zay indrindra zany hanararaotana ny mba handefasana ny technicien de laboratoire eto anivon'ny CHRDD Soalala mba hampandeha soamantsara anazy ity ho tombotsoa ny fahasalamam-bahoaka. Mbola miandry zany isika ny olona ho alefan'ny responsable an'ilay izy ho aty amin'ny CHRD hanao installation. Aorian'izay dia mety handeha amin'izay zany le matériel atsika. Tonga soamantsara ny fitaovana miteraka iaho an'ny mpitsabo anefa ny tsy fahatomombana ny famatsiana ny herinaratra. So dia tsy azaka ny fitaovana vaovao ampiasaina ity amin'ny hôpitaly zany le jiro raha jiro misy io satria eto so zany nan climatiseur en bloc ary tsy zaka ny jiro. Dia ny extracteur ana oxygène tsy zaka ny jiro. Dia mifanirina zany raha mba hoe azo atao dia sy zay mahefan'izay ny manam-pahefana rehetrarehetra mba ho atao branche mitokana izahay ety amin'ny hôpitaly. Angatan'izy ireo amin'ny ministeran'ny fahasalamana ihany koa ny anampiana panneau solaire hanamafisana izay famatsiana herinaratra izay hitsinjovana indrindrindrindra ireo mpiteraka mila fandidiana tampoka amin'ny alina. Nivoaka ny ariva teo ny didim-panjakana manendry ireo mpikambana vaovao eo anivon'ny Vomera Maly tena misahana ny fifidianana na ny CENI. Ny avy eo anivon'ny Haute Cour constitutionnelle na ny HCC dia i Abraham Rajafetra Setraniaina Solomanjaka. Ny avy eo anivon'ny Cour suprême Rambina Daniel Omega. Ny avy eo anivon'ny Ordre des avocats Rabe Toktany Mami. Ny avy eo anivon'ny Ordre des journalistes Rakoto Arsoa Razafi Manatsoa Antra Soanjanary. Ny avy eo anivon'ny Société civile Rabe Nandrasana Cyril sy Andria Tsimiala Lanjaniony Sarika. Dia zay ihany koa no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity alina ity ankasitrahantsika rehetra nanaraka hatramin'ny farany ankasitrahana ny ekipa rehetra niarana natontosa raha mpitso mbola iaraka aminao tenako mirary sorto plasy toko favy.